MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluajiv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Nanapa-kevitra ny seni fa hanovy ireo ratsamangaiky rehetra eny anivon'ny faritra sy ny faritany amin'izao fotoana araka ny noty izay navoakany. Trango izay mampipametram-panontaniana maro ny amin'ny fomba fiasan'ny seni sy ny fametrahana fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanerenankolaka ireo lehibe ny distrika sy ny prefet hanao fampelezan-kevitra ho an'ny filoha Andrajoelina Sahady. Noty izay navoaka amin'ny ministry ny atany sy ny fitsinja ara-pahefana. Maniraka azy ireo hidina hifotony hampafantatra ny asa vita ny fanjakana ho ireo mpanao politika androany. Tsy tokony hitsabaka ny raharaha tokantrano no mindany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho ny solotena an'ireo mpanakanto mivondrina anatin'ny onda. Ireto faran'izay mitaky ny anaraha amin'ny ministera ireo lalàna velona sy fitsipika rehetra amin'ny fiaino onda sy ireo andry mpandrakana. Mihamazovana ny alatromby sy ny asandalo amin'ny komuna Andrano distrika Morafeno be ny aliny 7 Jolay. Dalo manodidina ny 30 no nanafika ny tanàna ary olona iray no namony ainy vokatr'izay. Any ivelany manoloana ny korotana fanonganam-panjakana ny Niger. Namboaka sazy maro an'ity firenena ity ny CEDEAO nampiatoana avokoa ny fifanakalozana ara-toekarena rehetra eo amin'ny rotonta. Toy ihany koa ny fanafoanana ny famatsiana vola mitetina 5.7 tapitrisa euro ho an'ny Niger. Ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra Kolo atenina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izay hatramin'ny farany. Niteraka resabe tato anatiny 7 ora ny zava-misy aina Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Endriky ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahombiaza ny fitondrana misy ankehitriny ny antsiprian'izay no ndeha rahantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Mikorontana ara-pitantanana ny Madagascar Airlines. Voaporofo izany tamin'ny nivoan'ny taratasy fiaikena ny tsy fitezan-daharaha rehetra ao amin'ity kompania pitaterana ity. Ny fitaovana ampiasaina ay tsy misy akory tokoa. Ny arabola tsy misy mandeha amin'ny laoniny. Ny asa tokony ataony avy hatrany no tsy tomombana. Ny mpanjifa no lasibatra ary ny firenena no mibaby ny vokany sy ny fahafahambaraka. Mbola vita ny fialantsiny foana ve io zava-misy reni-tany ren-danitra iainan'ny Madagascar Airlines io. Asan'ny agence de voyage no ataon'ny Madagascar Airlines mpandrindra tolotra amin'ny fifamoivoizana sy ny fitaterana ary ny fifahinianana. Raisina ohatra amin'ny vatana ity. Raha manao restaurant ve ianao dia hindrana vilany, vilia ary kojakoja-pihinanana amin'ny hafa ampiasainao ho an'ny mpanjifanao. Fa tiantoka ho an'ny firenena no nananganana ny Madagascar Airlines. No heverina fa izy io no enti manarina ny fifamoivoizana anabakabaka eto amintsika. Naseho ary nindraindraina ny trafim-panarenana. No takonana tsikelikely ny Air Madagascar fa hoe ity vao tena zavatra. Efa maro ihany ireo ny aiasy sy tsy natoky ary sany laza ny hoaviny ity sehatra ity afaka volana maromaro. Nisy ny nanao kisarisary samihafa ny ampidoboka io tetikasa io. Toa manamarina izany izao taratasy nivoaka izao. Tafahoatra ny ampote avita zavatra sy ny fisehosehoana nefa mitakitra ikefa sy fahaiza-manao. Tsy manana olona tena mahafeny sehatra ny fifamoivoizana anabakabaka ve i Madagasikara. Sarotry nono zay. Mitaky asa matianina ny fanarenana ny asa saropady eto amin'ny firenena. Isan'izany ny fifamoivoizana anabakabaka. Atsaro ny fisehosehoana sy ny politika politisianina amin'ny sehatra tahaka ireny.
miseho lany hatramin'izao ankatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao fa mila olona manam-pahaizana tena nianatra ity firenena ity. Mila olona endry sy milaza ny marina ary tena mandray andraikitra. Faraka ny noty izay navoaka ny nanapa-kevitra ny senina ny voamera mahaleo tena misahana ny fividianana fahanova. Ireo ratsamagaika rehetra eny anivon'ny faritra sy ny faritany amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro ny amin'ny fomba fiasan'ny senisy ny fametrahana fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena gaeton Andriatsilavo. Namokanao teny eo anivon'ny seni na ny voamera mahaleo tena misahana ny fividianana ny 1 Jolay lasa teo. Fahanova sy anavao ireo ratsamagaika rehetra eny anivon'ny faritra sy faritany. Ahafana manatratra ny tanjona napetraka hoy izy ireo no anton'izany. Tsikaritra hoy ny seni fa ilaina raha io naoty nivoaka io ny fametrahana paikady tsara kokoa sy ny fampiainana ireo ratsamagaika eo anivon'ny distrika ahafana mampahomby ny drafitra napetraka sy ny fanatanterahana ireo asa fiomanana amin'ny fividianana ho avy. Midika izany fa niaiky ny seni fa nisy ny tsy fahalavorariana teo amin'ny fomba fiasa hatrizay izay isan'ny nitondran'ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana sy olon-tsotra tsikera indrindra tamin'ireny fanavaozana tanteraka ny indrisy fifidianana ireny. Isan'ny nitondrana tsikera ihany koa tamin'izany ny fianan'ny isan'ny mpifidy izay tsy nifanaraka tamin'ny tanjona napetraky ny seni. Teo ihany koa ilay hoe ny tombo 770 sy 907 ireo mpifidy voasoratra anarana tao anatin'ny 17 andro ny tarany fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Miaiky ve zany ny seni fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana izay natao ary efa natsikafo ny ireo mpanao politika sy ny mpanara-maso ny fifidianana iny. Nisy hatrany hatrizay ny fiantsoana fivoriana sy ny fakahakevitra nataon'ny seni ary nisy ny sosikevitra fanatsarana narosiny ireo mpandray anjara tamin'izany izay tsy nanova sy nanatsara ny fomba fiasan'ny seni akory. Ity farany izay ny kiribiby nandroso hatrany nateo aza izany rehetra izany. Ankehitriny tapa-kevitra fa iroso amin'ny fanavaozana ireo ratsamagaika rehetra eny anivon'ny faritra sy faritany ny seni. Maninona noho izao fotoana fohy irosona amin'ny fifidianana izao vao noraisina ny andraikitra sy ny fanapaha-kevitra momba izany. Inona no tsindry niatra tamin'ny seni ka natonga izao fandraisana fanapaha-kevitra izao? Inona no isafidianana ny fanavaozana mpikambana fa tsy ireo fanamariana napetraka no jerena ka nezahana nahitsy sy namboarina? Ialana amin'ny aya mipetraka ny amin'ny fahaleovantenan'ity vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity. Midika ve izany fa avela fotsiny amin'izao ireo tsy fahatomombanana hita sy tsikaritra izay mety hitarika fifidianana tsy madio, tsy eken'ny rehetra ihany koa. Azo antoka ve fa ho lavorary ny fifidianana raha izany no mitohy? Ireny ny fanontaniana lehibe ao anatin'izay fepetra ny raisin'ny seni mahakasika ny fanovandro ratsamagaika rehetra eny anivony faritra sy ny faritany izay amin'izao fotoana izao. Fa fandikan-dalàna hoy ny teo anivony APM na ny antoko politika madio ny fahitana ny anaran'ny filoha Andry Rajoelina ao anaty lisitry mpifidy amin'izao fotoana izao no ity farany izay tsy mizaka ny zoom-pirenena malagasy intsony araka ny voalaza ny 2/2 anatin'ny code de la nationalité. Ankoatra io teboka maro no hitan'izy ireo fa tsy mifanaraka ny tokony ho izy. Henri Florian. Raha ny antotanisana voakany seni mpifidy manodidina ny 420 tapitrisa no voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Na eo aza isa eo na mafisiny antoko politika madiona ny APM androany fa misy tsy fanarahan-dalàna lehibe no hita sahady ao anatin'io listy mpifidianana io noho ny fahitana fa ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny filoha Andry Rajoelina izay efa tsy mizaka intsony ny zoom-pirenena malagasy. Ny olona mizaka ny zoom-pirenena malagasy irery ihany no tokony hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny fanazavana. Ampahafantariko antsika vahoaka fa misy frantsay iray izay tsy iza fa ny filohan'ny repoblika voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy io. Ny lalàna organika laharana fa 7 tsipika ohatraohatra 7 araky ny 7 amin'ny lalàna fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka manamafy fa ny olona teratany malagasy irery ihany no afaka manatanteraka fifidianana. Ny zavatra fantatsika nefa ny filoham-pirenentsika efa tsy teratany malagasy tsony ara-taratasy. Izy manko miteny hoe zay taratasy kely 20 cm ve ianao ange malagasy ianao fa ianao vazaha taratasy ianao zany raha ny lalàna
tsy afaka miatra aminao avy etrany ny artikla faharoa amby efapolo io na inona hitondranareo anazy na lazainareo fampiankina amin'izy fa ny artikla faharoa amby efapolo malio tena tanteraka ary miatra avy etrany amin'ny filoham-pirenena iny lalàna makasika ny zoam-pirenena iny. Teboka maromaro ihany koa no hitan'izy ireo fa tsy manderaka ny tokony ho izy momba ny fanomanana ny fifidianana ka hanaingana izy ireo ny tompon'andraikitra isan'ny tokony hijery ny vahaolana mba hisoroana ny olana mety iseho. Tanjona hatrany sy ny fifidianana madio sy mangarahara milamina sy ekeny rehetra ka tsy hampisy krizy sy korotana intsony andentika ny firenena izay efa tafiditra ao anatin'ny fanitranana lalina amin'izao fotoana izao. Fanirenan'ny kolakireo lehibe ny distrika sy ny préfet hanao ny fampelezan-kevitra ho an'ny filohandry Rajoelina Sahady. Noty izay navoaka minisitry ny atany sy ny fitsinja ara-pahefano izay maniraka azy ireo. Ireo solon-tena mpanjakana manerana nosy hidina ifotony hampafantatra ny asa vita ny fanjakana ho ireo mpanao politika tamin'ity androany ity. Tsy tokony atao fitaovana politika ny olom-botendry raha ny fanazavana ary tokony anara-dalàna avokoa ny rehetra ao anatin'izay. Henri Florian. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa ary na tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa sady ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny fampiasana ny olom-panjakana atao ny mpitondra fanjakana sy ny paikady rehetra entina anohanana izay mety ho kandida-panjakana maritra izany fifidianana filoham-pirenena izany hoy ny sekretary nasionaly ny antoko fiombonana androany. Isan'ny zava-mitranga ny herinandro izay ny noty izay navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay maniraka ireo lehibe ny distrika sy ny préfet de police idina ifotony sy anao ny tatitra ny asa vita ny fanjakana izao. Tsy fanarahan-dalàna izany raha ny fanazavana raha toka ny solovam-bahoaka no tokony hanatanteraka ireo tatitra ireo isan-tokony. Mialohan'ny fifidianantsika zao dia mitady apaisement. Izay apaisement zay tsy hita raha tsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna ka tsisy ny antoko politika na ataoko hoe olombelona ambony lalàna zany fa natao andrehetra ny lalàna na io olom-bafidy na io malagasy tsotra na io olo boatendry ka ho anay zany ny famoahana ny noty iny dia midika fa fanitsakitsahana an'ireo lalàna velona zany izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria tsy azo atao mihitsy zany hoe mampandray anjara amin'ny olo-bafidy indrindra ireo chef district sy ny préfet de police izay miparitaka manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao mba hampahafantatra ny zava-bita ny fitondram-panjakana satria voalaza ny lalàna fa ny solombavambahoaka no tokony hanao an'izany tatitra zany eny amin'ireo ataoko hoe circonscription électorale zay nahalany azy avy any ka tsy hitako zany ny antony anereny ny ministère de l'intérieur andreo chef district sy ny préfet de police zany amin'izay fanaovana tatitra zay fa efa ela no nanao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fitondram-panjakana ho hatrany ny antoko fiombonana saingy tsy nisy fandraisana andraikitra atao ny antanantohatra maro samihafa. Ka izy fitondram-panjakana tsy nivoaka ireny moto ireny fa akatoko izao fifidianana zao vao navoaka daholo izao zavatra fanomezana maro samihafa omena an'ireo olona zany eny anivon'ny commune eny anivon'ny district eny fa eny anivon'ny faritra zany mba hakana ny fony ireo ataoko hoe solontenany fitondram-panjakana zany mba hanao zay fomba zany ahafahana mampandany an'ireo ataoko hoe filoha zany ankehitriny nefa hitatsika moa zany ny problème amin'ny fizakany filopenetsika nilay zoupéen frantsay teo mbola baraingo mipetraka iny satria raha ny masosivana zay ataoko hoe roapolo andro sika zao mialoha ny fametrahana zany ataoko hoe dépôt de candidature ny ondeo zay mana heritreritra ilatsaka fidina zany dia mbola baraingo zany amin'ny filoha ankehitriny satria mizaka zoupéen frantsay zay izy. Na mafisiny solombavambahoaka ny mora feno be ihany koa fa tahotra ny fifidiana izao zava-misy izao ka mampiasa sady ireo olom-panjakana ny mpitondra mba entina hanababoana ny fon'ny vahoaka. Ny zavatra fihetsika atao ohatran'ireny efa mitory fihetsika ny tsy fatokian-tena sady fihetsika mandrovotry hoy filaza azy efa mandrovotry zany efa nanao an'ireny le fanakanan'olona manao fivoriana mety bureau reny zao ndray koa dia mbola manira hatramin'izay tsisy an'izany maniraka ny préfet chef district hanao tournée isan-kerinandro sy namany tondra chef de service
dia fomba fanarena hankolaka zany a ny olona hifidy ny rajoel président rajoel zay zavatra fiverana iny zavatra ohatran'izay tsy mila hampatsahivona zany fa tsy fatokizantena de fa mampiasa an'reo fitaovam-panjakanareo ho anaovana propagandy. Tsy aivona ny fa 13 aogositra 2024 ho avy izao no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fandraisanareo atoto-taratasy ho an'ireo izay maniry ny rotsaka hofidiana ho amin'ny fifitanana filoham-pirenena eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny tetiandro efa mivoaka. Isan'ny andrasany maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe mety ho firy indray ny kandida hifaninana amin'ity taona ity raha toa ka miisa 70 ireo kandida tamin'ny fifitanana filoham-pirenena ny taona 2024. Ho hitantsika eo ny fampiaran'ireo solotena mpanjakana izay notina avoaka amin'ny ministera ny atany sy ny fitsinja ara-pahefanjay. Fa mbola tsy miravina ihany koa amin'izao fotoan'izao ny disadisa eo amin'ny omida sy ny ministera tompon'andraikitra. Tsy tokony hitsabaka ny raha tokantrano no omida ny ministera ny serasera tsy nokotsaina ho ny solotena andreo mpanakanto. Mivondrona anaty no omida tamin'ity androan'ity ireto faran'izay mitaky ny anaraha ministera ireo lalàna velona sy fitsipika rehetra amin'ny feno omida sy ireo androm-panjakana. Tsy mbola milamina amin'izao fotoana ny disadisa misy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny omida na ofisy malagasy du droit d'auteur ho ny solitenandreo mpanakanto androany ny ministera izay mijabaka hatrany ny raharaha eo anivon'ny omida indrindra mikasika ireo fanapa-kevitra tokony ho raisina ho hiatrany ireto farany. Malohan'izany teboka maro miantefa amin'ny ministera no takiany ireto farany. Ny ministera ny anjara ndraikiny dia manamora ny asan'ny ireo iandrikitana. Izay no anjara asan'ny ministera. Ny omida kosa dia miaro ny zo sy ny tombotsoan'ny mpamorona ary mamiraka ny mpamorona sy ny artista manatanteraka ny didiny satria ny zo dia miteraka didy. Ny omida no mandray azy andraikitray. Ny zavatra takinay artista dia hoe mba izahay rehetra amin'ny mpamorona amin'ny sehatra misy azy avy satria misy sehatra zavakanto sy haikanto maro dia ireo olona ireo no manapa-kevitra ny momba ny fiainany ary ny ministera no manao ny fandrindrana amin'ny akabe sy mijery ny fanatanterahana marina an'izay lalàna sy fitsipika voalaza ao anatin'ny statut-ny omida. Nangataka izahay zany mba haleo teny nataony volavolan-dalàna nalefa ny volan-dalàna ary lany zato isan-jato tao amin'ny anteny miram-pirenena ary avy eo dia nalefa tany amin'ny anteny miran-dolona. Rehefa tonga tany amin'ny anteny miran-dolona dia tonga indray ny ministera izay marinay fa tsy tokony ho anjarany ary tokony anaiky an'izany izy fa tsy anjarany ny mametraka fanovana ao anatin'le lalàna dia nitondra fanovana izy dia tsy ny fampiarana koa ilay fanovana fa fanovana nentina ohatra zao dia ohatrany hoe tsy mety aminay ilay izy ka ny fehany zany dia mangataka izahay aoka aloha ny zavatra rehetra izay atao mba hijanona avokoa fa fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny no ataon'ilay omida izay efa misy. Ankilany fandikan-dalàna maro no nataon'ny ministera ankehitriny tamin'ny fijabana ny raharaha anatin'ny omida. Ny 5 taona ny tantana amin'ny ministera izay tsy nitondra tombotsoa andreo mpanakanto raha ny fitarainana. Amin'ny ambangovango izay le izy tamin'ny volana jona tamin'ny taondasa dia nanao fanasoniavana io fifanekam-piara-miasa io raha mato-ministra sy ny manova. Izay dia efa fandikan-dalàna tsotra izao. Ya raha mato-ministra zay miteny hoe araka ny lalàna dia izao izy nandika lalàna voalohany satria ny ministera dia natao agnaramaso moava ara-dalàna io zavatra ao amin'ny omida io zay no andraikiny fa tsy mitsabaka amin'ny fitantanana. Efa nandika lalàna zany ny ministera tamin'ny volana jona tamin'ny taondasa. Ny teniko zany dia zao misy fantaniana apetraka zany avy aty aminay fa zany no teny hoe inona loatra moa no manahira mampisahirana ny raha-mato-ministra mampisy problème amin'ny omida hoe inona misy tombotsoa manokana dia
sa tombotsoa ministera tena izy avy amin'ny teny zokovavobody hoe mba tombotsoa pesy maro jerena fa so sanatria hoe misy aradobika tsy tiko tale olo anankiray aloha dia ny ao amidano atao solona za dia masantena very foana za dia tsy mety ampianana 10 taona zay nanao teo a ministera tamin'ity fotoana ty a 10 taona teo aloha zay tsisy tombotsoa azonay finanana variny espace foana ho an'ny tombotsoa azonay indray mandeha zao zany nanzay fa amin'ny anarany ministera miangavy anareo zay s'il vous plaît prier de s'abstenir anareo miapahitra anareo belanareo zay Itolona trano ho an'ny fiarovana ny zon'ireo mpamorona ireto mpanakanto zokony, mivondrona anatiny io amin'da ireto raha ny fanazavana. Tsekena ho ireto farany ny filakevim-pitantanany io amin'da ankehitriny noho ny fividianana azy izay tsy nisy fanaran-dalàna. Antony takiany ireto farany nisy ny fivoriam-be vaovao ahafahan'izy ireo mifidy izay mpikambana vaovao. Toy ny rahavaka fonja tany Mananjary, 5 tamin'ireo gadra nitsoaka no efa voatsara raha toka mbola miandry ny fitsarana azy ny ray. Ho ny fampitambavao avy amin'ny lehibe ny fonja ny antoerana ny fahatapahan-jiro isan-kalina no isana nampireo gadra. Tamin'ny fanatsofana ny grille de protection nahafahana nitsoaka ny fonjabe ny Mananjary raha ny fanazavana trany Nela Ranevson. Tamin'ny 3 maraina no vaky ny fonjan'ny Mananjary omaly talata. Misa enina ireo hafantatra fa gadra nitsoaka izay efa voatsara ny 5 tamin'izany ary miandry ny fotoam-pitsarana ny iray. Ny zava-niseho moa zany teo amin'ny fenêtre le grille de protection iny no gilian'ireo dia teo izy no lohany teo dia teo izy no nandeha dia nasian'ny drap regny amin'izay sotevany avy ambany any. Ny fipetra aloha zany vao na contrandit amin'io maraina be io efa ny alertena aloha zany no ny élément tato aloha voalohany avy eo koa même temps koa tonga dia ny alertena koa ny any amin'ny commissaire de police ny any amin'ny groupement ny zany hoe le gendarme zany sy ny namana sy ny autorité mba ahafahana manenjika sy magnatratra hoe aiza le point tokony signalenan'ireo naman'ireo ohatra hoe any setosika any irondro sy ny taritary sy le aty amin'ny nosivariky sy ny zay le miziran'ny resiny aloha zany dia hatreto mbola zany dia mbola mandeha ny fikarohana. Toy ny fonja maro manerana ny Madagasikara, maro koa fa ny tsy fahatombanana amin'ny fonjan'ny Mananjary, indrindra amin'ny lafiny fotodrafitrasa. Nanamora ny fitsoahana ireo gadra tamin'izany fotoana izany, nefa vitsiny ireo hampiampina tamin'io andro io. Eo ihany koa fa ny fahatapahan-jiro saika isan-kalina any an-toerana. Sotrikevitra angambany avy aty aminay aty amin'ny fonja, tatato manko irazika malala le fahatapahan-jiro ary tsy mba hoe atoandro fa isan'alina. Eo amin'ny 3 heures lasaka eo ngamba izy zay manomboka amin'ny 7 jusqu'à amin'ny 9 maraina ka ny fonja tena saripady amin'le sécurité zany ka eo indrindra no naovanay karazana hoe fangatahana mba ho jerena akaiky ny fandehanan'ny jiro ety sy le mety mifanandrify amin'izay fa liezaka ihany zay teto no mpiasa groupe efa moa vola miala amin'le gazoaly sy le rehetrarehetra dia zay tratrinay ihany tratrinay dia zay tratrinay sy tratrinay fa zay zany angatahana mba ho jerena akaiky ny fonja satria magnadary le io zany magnampy le lohany voafonja ieritreritry andositra fo. Ankoatra ny fepetra raisina amin'ny fikarohana ireo voafonja, ansoavo ihany koa no ataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny olon-drehetra amin'ny fanomezana loharanom-baovao ary ampandray avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana raha misy olona na tranga mampiayay makasika ity raharaha ity amin'izao fotoana. Raha jerena ny tao anatiny 5 taona farany, maro ny vaky fonja ny fanesina nerana ny nosy. Santonany amin'izany ny tao farafangana izay nitsoahana gadra 2020 ny 17 aogositra 2020. Ketra maro ny entiny teo anivon'ny ny fonja sy ireo tompon'andraikitra ny fandriam-pahalemana isan'ambaratongany amin'ny fikarohan'ireo gadra. Enda tafatsoaka ny fonja ny Mananjary amin'izao fotoana izao, ankoatra ny fiaraha-miasa amin'ireo OMC, na ny organe mixte de conception any an-toerana entitra ny fisavana amin'ireo toerana mety andehanan'ireo gadra. Anatin'izay fitsoahan'izay, hoy ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja tamin'ity androan'ity. Andao rahantsika ny fanampanazavana.
Ny faharoa koa dia efa misy ihany koa ny fepetra sakana eny amin'ireny lalam-pirenena mivoaka sy miditra ny tanàna mananjara ireny. Eo ihany koa eny amin'ny gare routière sy eny amin'ny port mba ahafahana mijery sy manara-maso ny lositra nataon'ireo olona enina amin'ny rahalahy voafonja ireo. Tsy mitaretana mepaka nefa sanatria fa atomboiny niezaka natao dia nasiana ny personnel fanampiny ao amin'ny fonjany mananjary amin'izao sika miteny zao. Efa naparitaka ihany koa ny saran'ireo voafonja ireo any amin'ny toerana tsirairay indrindrandrindra eny amin'ny force de l'ordre zany ny gendarmerie ny police nationale fa eo ihany koa naparitaka ireo sara ireo any amin'ny fonja manodidina toa ny Manakara, Farafangana, Vangaindrano mba ahafahana mijery so sanatria tafatsoka any amin'ny manodidina amin'ireny fonja sy toerana misy force de l'ordre ireny ireo voafonja enina ireo. Tontolon'ny famonjana izay hatrany fa hiazo anambatondrazaka vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ndrohitra tany amin'ny fonja anambatondrazaka omaly alina ireo mponina tany an-toerana anton'izany raha ny fanazavana. Ny fitakina ny amohan'ireo olona enina voatazony izay nambaran'ireo mponina ho voendrikendrika amin'ny asan-dalo tany aloha. Magataka ny amotsorana tsy misy atakandro ireo gadra araka izany ireo mponina tany an-toerana. Anton'izay fiazakazahana ny azo ny afonja ny ambatondrazaka izay. Daniela Mino Azo. Ny rivodrivotra ny basy tao Ambatondrazaka omaly alina. Olona miisa enina nandray anjara tamin'ny fiambenana ny tanàna araka ny fanazavana no voatazona ao amin'ny fonjana Ambatondrazaka. Tezitra manoloana izany ireo mponina. Antonina tonga azy ireo nirohitra ny azo ny fonjana Ambatondrazaka nitaky ny amohana ireo olona enina ireo. Ty amin'izao fotoana izao dia mbola mihetsika ihany reo koa izy ary dia taitra moa ny ampon'le vahoaka satria zavatra fahita fa hoe amina fitaovam-piadiana zao dia hoana natao vitavita nataonjareo mbola mampisaviritaka voahoaka izy ary mbola nientina ndray reo olona enina reo. Zay zany mbola mangataka foana atria toa iza marina ivavolombelona io mba hitsangana nilazana hitandreo olona enina hoe irenina monon'le olona. Hatramin'izao zany zay dia mbola mitaky an'ireo olona milaza vavolombelona reo mba miboana mihitsy izy. Tonga le fokon'olona niakatra tany zany hiakan'ireo olona enina reo ivoaka. Natonga an'le izy zany natonga le vahoaka niakatra tany zany hoe tsy tafavoaka le olona dia lasa moa le vahoaka satria amin'ny mahavahoaka an'azy samy manana lohany. Ia mafy ny fitakina izay ataon'ireo mponina raha toka tsy mivoaka ireo voafonja miisa enina raha ny fanazavana. Ankilan'izay miamafy ny tsy fandriampahalemana any an-toerana amin'izao fotoana ka hanaovan'ireo mponina Antsoavo manoloana izao fanendrikendrehana sy tondromolotra mitarika ny olana toy izao. Ny olon-dratsy indray mahazo fahefana, ny olon-dratsy mahazo fitaovana, ny olona madio sy ny olona tsy meloko dia lasa mihitsiko any amin'ny zavatra amin'ny azo meloko. Voalohany indrindra nohon' izany ohatra ny malahelo ihany ny vatanteranay satria ny olo-marina sy ny olona madio lasa mihitsiko ny olon-dratsy indray mahazo fitaovana noho ny voalohany indrindra zany ny olona madio ny lasa midoboko any. Ny volana septambra 2024 ratsy ivina no nitrangana fanafiana amin'ny tampiadinana fatesan'olona iray tany Ambatondrazaka. Nitsaoka ireo olon-dratsy ka nisokatra ny fanadihadiana. Ireto enda ireto tao aorian'izay no voatona ho tompon'antoka tamin'ny asa ratsy ka antony nampidoboka azy ireo ary izao mampitroatra ny mponina izao. Omaly alina naharitra ora 4 ny fifandomana teo amin'ireo mponina sy ny mpitandro ny filaminana. Ty fidanitra no nentin'ireo tompona andraikitra nanaparitaka ireo mponina. Taorian'izay nikisaka tsikelikely ny azo ny lapa ny fitsarana ambaratonga voalohany Ambatondrazaka ny vahoaka. Ankehitriny miandry izay mety ho fanapa-kevitra ny fitsarana mahakasika ny raharany mponina any an-toerana. Lafomba vao hafa ny faran'androany rehefa naharitra herinandro ny isan-kerin'ny taona handiany faharoa amin'ny valopolo tao amin'ny fifoazana toby lehibe Ankaramalaza Manakara. Fotoan'izay nanokanana ihany koa ireo mpiandry miisa 5 amby 700 izay nosalotra ny anarana sambatra ny toby lehibe tany Ankaramalaza izay nahavory lanona mpino maro na avy amin'ny fiangonana loterianina izany na ireo finoana hafa toy ny avy
natriky ty fotoana ity ihany koa ireo solotena mpanjakana ny filoha teo aloha rajon ary mampianina hery raha valimanina marika ary ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo mivady teny faneva ny raisin'ny fiangonana loterianina tamin'ity taona ity nytao amin'ny bokin'ny romanina toko faefatra andininy fahafito sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany andao arahantsika ny fanampanazavana voavela ny elony sy voasarona ny fahotany ny olona voavela eloko arak'izany mahasiaro sambatra raha sy mahasiaro sambatra anao mieritsereta fa sy voavela ny eloko ao zay raha mahasiaro sorena ianao amin'izao isan-keritaona izao amin'ny androm-piainanao rehetra amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao mieritsereta fa sy nahazo famelan-keloka ianao zay sy voasarona ny fahotao sy ny fahotanao ho an'ny olona izay sy mety manatona fiangonana alahady raha sy misy antony lehibe angamba tena sy mahafaka anao dia malasa eritreritra izany ny dikany sy mahazo famelan-keloka amin'i Jesosy ianao amin'ny alahady igny io famelan-keloka tsy noho ny mpanompon'Andriamanitra io dia noho ny fahotanany vakivakiisika ny ainasika nandritra ny herinandro dia mifarana ny herinandro amin'ny alahady dia hoy pastora milaza aminao matoky anaka tenin'i Jesosy io miteny aminao pastora matoky anaka voavela ny eloko ao ny zavatra nataonao ny farasianao ny fahadisoanao tamin'ny herinandro igny avelan'i Jesosy eo sy vitan'izany ihany fa igny famelan-keloka anatolotry dia amin'ny alahady igny iainanao mandritra n'igny herinandro ho avy manaraka igny da aza mba mivavaka moa rehefa lahady fa misy dia sy misy antony na dia kely akory mahatonga ny olona sy manatona fiangonana fa sarovy fa izay manatona eo ry havana dia toloran'i Jesosy izany famelan-keloka izany izay ny koa no entsika amin'ny seny vetivety eo anaty doka fohy ny mahakasika ireo orinasa mpanao lalana ny amin'ny faritra loatra mangoro izay tsy mbola nahazo ny volany ihany koa eo ihany koa ny fiakarany vidiny fitaovam-pianarana amin'izao fotoan'izao ampahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary Wawa Production, c'est tellement Manuel Antika. 10e édition du Festival Somaru. 20 ans du groupe Wawa à Oseille. 2 au 6 août à Nusibi, au ministère municipal de Boutvenue. Panakant Malagas, Sivayin Marnouyer Kantika. Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Gotsu, Mad Max, Seiz, Nashan, Olatad, D-Line, Bastalayon, Sanjamet, Parish, Zili, Tonsmaina, et Yona Edge, Bigamji, Alera Mansom, Goulam, Richard, César, Rootsman, Vayevshila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike. 10e édition du Festival Somaru. 20 ans du groupe Wawa. Sponsor THB. Sponsor officiel Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantana mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France. Cap 3000 Anjar. Contact 032
08 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Mamenina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Vola mitetina 7 miliara ariary an'ireo orinasa miisa 30. Mpanamboatra lalana sy foto-drafitrasa ao amin'ny faritra loatra mangoro no mbola jivorain'izy ireo hatramin'izao. Arak'izany, nilanja sora-bavety ny taky io volan'io ireo mpandrara. Voakazikzaika eto Andriatsilavo. Orinasa mpanao lalana miisa 30 efa navita asa 3 taona lasa zay no mbola tsy nahazo ny volany hatramin'izao. Naneho ny fitakina tamin'ny alalan'ny filanjana sora-baventy teo anolohan'ny antenimeran'ny varotra ao Ambatondrazaka izy ireo ny farany herinandro teo. Vola mitetina 7 miliara ariary. Nanao asa fanamboarana lalana sy foto-drafitrasa tao anatin'ny faritra loatra mangoro ireo takiny ny mpandahara amin'ny filohan'ny repoblika ireo rehefa tapitra nalehany dingana rehetra saingy tsy nahitana vokatra. Dia mangataka aminao zahay ny amoana volaneny anao ny asa fa efa vita 3 taona manitsy nefa vita ny asa ary efa sitrany vahoaka zany. Tsy mbola nanao fankatana ohatry zao zay efa mahantry zahay lafo vola tamion sasany rehefa maty noho izany mangataka zahay ny tsy ampijaliananay fa avoay ny volanay ao amin'ny région zay nanao ny asa taty amin'ny faritra loatra mangoro. Noho izany ireto zahay re dia efa nanany banky vola daholy dia efa varim-pananana sasany aminay efa tsy hita fa maty fitakiany banky nitrosany dia tsy mahazo vola zay hatramin'izao. Noho izany miangavy tompoko zahay ny amezanao baiko. Mbola dingana fanairana ity natao tamin'ny faran'ny herinandro ity hoy ireto mpandahara ireto ary miandry ny valin'ny fitakiana amin'ny mpilaminana izy ireo mialohan'ny herisona amin'ny dingana manaraka izay mety ho mafimafy kokoa. Dia ireto avy natao dia tsy efa natao fa ny valiny dia hoe miary ny coach ny région efa anatin'ny commission ny coach anay rehefa tsy fantatra ihany fa coach any Tsirabe ny mandeha ny coach vity aminay tsisy hitanay réaction zany ny mpitondra ty aminay tsisy tarananay nefa ny volana Ambatondry zany tsy miakina ny vola mpanjakana direct any aminareo fa sitra fisitrahany région manokana na hoe nisy fotoanany région no ampiasaina amin'izany ka na ny région amin'izao fotoana zao tsisy ampiasaina ka mangataka zay monsieur le président avoay ny volanay fa dia maty eto koa zay tsy azo ny vola. Tsy ahivina hatrany fa tsy ireto mpandahara mpanao lalana sy foto-drafitrasa amin'ny faritra loatra mangoro ireto ihany no nitondra faisana tamin'ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny volan'izy ireo. Efa nitaky ireny ireo orinasa mpanamboatra sy mpikojakoja lalana
manodidina ny 300 ary misy amin'izy ireo mbola mitaky hatramin'izao noho ny tsy fahazoana ny volany. Nitaky fa tsy nahazo ny volany ihany koa ireo fournisseur izay mpandraharaha malagasy ihany koa no ao anatiny, ary misy maromaro izy ireo. Ny eo tsy milamina, izao indray mipoitra ireto mpandraharaha mpanao lalana sy fotodrafitrasa ao alaotra mangory ireto. Fa isan'olana sedrain'ireo tantsahatra amin'izay ny fianaka ny bibikely mpanimba voly misy amin'ireo karazana fambolena ny potika hatramin'zato isanjato raha tsy tratrara-potoana ny famonoan'ireo bibikely. Efa manana fanafody vita malagasy araka ny fikarohana izay nataon'ireo mpikaroka eto isika amin'izao fotoana izao entina miady amin'ireo biby izay mpanimba voly ireo. Hilary Nasonye. Ankoatra ny loza voajanahary, mbola olana goavana sedrain'ireo tantsaha malagasy ny fahasimban'ny vola teraka ireo bibikely mpanimba voly. Lafa ny fanafody vahiny iadina amin'ireo bibikely, eo ihany koa ny fanahin'ny tantsaha ny amin'ny mety voka-dratsy mety ho aterany amin'ireo voly fihinana ny aorina. Antony mahatonga ireo manampahaizana malagasy ny karoka karazam-panafody natoraly iadina amin'ireo bibikely mpanimba voly. Ady gasy mamokatra ny pesty gasy vokatra natoraly zato isanjato miady amin'ny bibikely amin'ny fambolena dia avokatra avy amin'ny nimo le izy na 150 maladie izay no namokarana azy dia ireo hitantsika ireo ny vokatra zezika sy pesticide zany hoe sady miady amin'ny bibikely izy miady amin'ny aretina amin'ny fambolena. Ray aloha manatoraly azy dia tena natoraly izy, mbola vitsy ny tena mpamokatra fanafody fambolena natoraly natao vokarina amidy. Ny vokatra ny mampiavaka azy aloha ny ray dia efa nahazo alalana avy any ministera ny vokatra, fa nahazo autorisation de vente zany. Dia ny anankiray ny mampiavaka azy vita gasy izy aloha dia orinasa gasy no mivarotra azy dia izy indray nanaovana fikarohana ho amin'ny fambolena eto Madagasikara. Fa ny fampiasana nimo dia efa amanjato taona no nampiasaina avy any Inde, amapolo taona ny maro no nampiasaina tany Afrika amin'ny ady biolojika miaro ny fambolena. Tsy mbola maro ny tantsaha mahafantatra io karazam-panafody vita gasy hiadina amin'ny fianaky ny bibikely mpanimba voly io. Fa mbola vitsy ihany koa ny malagasy mahalala ny fahaiza-manao ny malagasy ihany amin'ny alalan'ny fikarohana sy fivelarana samihafa ao anatin'ny famokarana sy ny fambolena. Antony sy ny hetsika fiary-mada sehatra iray ahafahan'ireo tantsaha mivarotra mivantana maneho sy mizara ny fahaiza-manaony ary ny serasera. Ny antony namoronako an'ity fiary-mada ity sy anatanterahako azy isataona izay ahafahan'ny tantsaha mivarotra mivantana fa tsisy mpanelanelana, ary izay indrindra mantsy ny mahatonga ny loha hevitra io ny fitaraina ny tantsaha tamin'ny taona lasa dia hoe sahirana mihitsy zay amin'ny anaovan'ireo mpanelanelana ireo mpijirika, ireo mpanango-motraka, mpanango-mbokatra, ka niafatra amin'ity loha hevitra androany ity zany dia hoe mahaiza mivarotra fa rehefa hainao ny masokarenanao dia tsy fitahan'olona tsony ianao, fa mitaraina foana ny tantsaha isa-taona izao fa maty antoka ary mijanona ao anaty fanotrana foana satria tsy fantany mihitsy hoe ay tokony amidy mihoatra n'izao izy io, tsy tokony ho latsaka izao mihitsy le izy. Araka ny efa hita ao anatin'ny hetsika fiary-madatra amin'izay, ao avokoa ny tontolon'ny famokarana, fambolena, fiompiana ary ny fanodinana vokatra maro izay isan'ny mampiavaka ny tantsaha malagasy sy ny vokatra malagasy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika etsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-penaka ary haritra 5 andro. Fiomanana amin'ny famidina mpianatra amin'izao fotoana izao, velotaraina manoloana ny fiakara amin'ny fitaovan'ny mpianatra efa ho isa-taona ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Isan'ny nahitana fiakarana ny vidin'ny kahie izay nisonitra hatrany amin'ny 2,000 ariary ny ray pake araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Iray volana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra, manomboka mividy tsikelikely ireo fitaovan'ireo ray aman-dreny raha ny fanadiadiana natao. Nahitana fiakarana ny ankamaroany ireo fitaovam-pianarana ireo izay tsy takatry ny fahefa-mividiny rehetra ankehitriny. Mararaka izany, ireo ray aman-dreny manena ireo fitaovana jifaina noho ny fahefa-mividy ambany. Amba niakatra kely izy tamin'ity zany tsy ohatrany tamin'ny hetoana, par rapport ny tamin'ny hetoana.
eo amin'ny folo isan-jato. Rehefa kelikely izy lafo be fa zao dia efa mividy fa zao izy mirary. Dia kahie ny rehetrarehetra miakatra daholo. Dia izy mitambatra be zany dia aleo mividy tsikelikely. Kahie aloha ny vidiko, kahie 20 isy eo. Anankiray, zazaray. Misafidy mihitsy na mora na amin'ny lafo fa mitovitovy ihany ilay izy moa tsy dia misy maharatsy ny qualité an'ilay hoe farany mora ihany koa. Tsy vita indray miaraka satria ny ankizy izao misy 10 ny ankonana dia atao tsirairay ohatrohatr'izay. Izany hoe fa manana fahavononana ihany ny eo aloha dia mametrapetraka kely ohatran'ny hoe ilay manao hoe akandray dia avy eo ampipiana kely amin'ny karama ihany. Iray amin'ireo fitaovan'ny mpianatra vesatra isan-taona ny kahie ampiasaina mandritra ny taona. Raha nambaran'ireo mpivarotra, nahitana fiakarana 2,000 ariary izany ankehitriny. 5,000 sy 2,000 ariary ny iray fonosina amin'ireo kahie ireo amin'izao fotoana. Ho an'ireny mpianakaviana izay manodom-bola amin'ny fivarotana fitaovana isan-taona, zarara misy ny mpanjifa na efa tafiditra anatin'ny vanim-potoana ividianana izany aza izao. Ny tsena aloha amin'izao mbola tsisy mihitsy. Amin'izao aloha mbola hoe 2 isan'andro na 3 mbola hita hoe sahirana ny olona izany ny resaka sosialim-bahoaka angamba ny ara-bola sy ny karazany. Dia tsy kelikely. Aparitany mihitsy izany ny vola fa tsy hoe menanay irery. Samy miangalany daholo na any makany. Niakatra be mihitsy. Kahie na resaka majinijinika ireny niakatra daholo. Arakaraka ny fahefana tsirairay. Misy manana fahefana mety hoe marika tsaratsara, misy miainga tsotrotra eny. Arakarany. Misy tsy maintsy mikatso, tsy maintsy misy lany. Varotra isan-taona. Tamin'ny heritaona izao mipakeny kahie reny triomphe reny 3,000 sy 1,000. Izao izy izao efa 5,000 sy 1,000, 4,000 sy 1,000. Ankoatran'ny fitaovan'ny mpianatra, isan'ny vesatra amin'izao fanomanana ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izao, ny sara-pisoratana anarana any amin'ireo sekoly. Velon-tarana araka izany ireo ray aman-dreny, iray volana sisa ananana, ahafahana manangona amin'ny fidiran'ny mpianatra, vahaolana matotra sy azo tsapahitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana no takiana manoloana izany. Ny tranga tahaka izao, izay antony voalohany mampiena ny tany zaza malagasy miditra an-tsekoly. Tontolo ny fampianarana izay hatrany, tokony isy masotsivana entitra hijereny ireo mpianatra no fianarana eny anivony ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao. Hoy ny tompon'andraikitra teo anivony FJKM Ravelojona na fepetra izay ilaina manoloana ny olana maro. Mandidina ny fampianarana raha tsy ilaza fa tsy ny fivoahan'ny lazahadana nandritra ny fanadinana bakaloria tamin'ity taona ity. Mitotongana ny sehatra ny fampianarana ary ny ena ny faripaizan'ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitra eo amin'ny sekoly FJKM Ravelojona androany. Tokony isy manoloana io ny masotsivana ifantenana ireo mpianatra tokony ho raisina eny amin'ny Université tsirairay avy raha ny fanazavana. Tamin'ny taona voalohany izay aloha niraisinay izany se tonga jereny tena izany. Dia hitanay hoe latsaka dia latsaka. Indrindra ny fahaizana tenim-pirenena, eo izany tena olana ilay izy. Dia tena nalefa mihitsy ny fanentanana hoe andao ampiakarina ny leta ny fahaizan'ny mpianatra mba hisian'ilay hoe miasa raha moa vitsy dia rositsika hoe latsaka izy dia ahoana moa ny ahitany asa na ny tsy fahaizana tenim-pirenena azy dia izay natonga ilay hoe nanjary misy fantina izany seleksiony amin'ny idiran'ny mpianatra. Ilaina ihany koa ny fitrandrana ny fahaiza-manao ho an'ireo tanora nandrato lalam-pihofanana teny amin'ny sekoly ambaratonga ambony, ialana amin'ny tsy fananana asa raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy maintsy izany tsika manana mpianatra mahay manorina asa satria raha iandry tompon'andraikitra amin'ny asa daholo dia hitady asa daholo dia tsisy tafasa izany afa tsy kely montsy. Dia eo izany ny fanampin'ny université tsirairay avy hoe tsy maintsy mitrandraka an'izay izy sao lasa université manofana chômeur. Dia ao izany ataontsika hoe fanampy izany reny. Fa amin'ny accréditation raha teo aloha misy fanontaniana amin'izany mihitsy hoe nakaiza ny mpianatrareo nahita asa ve izy. Dia izay izany ampana be rehetra izany karazana ao anatin'ny adi-tsainy ireny hoe ahoana ny anofanana an'ireto tanora reto ho aiza izy reto.
manomboka androany ary ahatra 3 andro ny varavarana misokatra ho an'ireo tanora mikasa ny andrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony tetsy amin'ny Université FJKM Maravelojana Ampandrana esika izay natao anomezana torolalana ireo tanora isafidin'ny lalam-piofanana izay tokony arahiny. Avalontsika eo vetivety ny tontolo ny fampianarana fa noho ny fialan-tsasatra anatin'ny apejy ny fizahantany vetivetsika. Isan'ny komunina manana ny mampiavaka azy eo amin'ny tontolo ny fizahantany ny faritra Marambitsy ary eo amin'ny komunina Katsepy. Ny Vaovao dia hidirana amin'izany ho fampiroboroboana ny fitaterana-dranomasina ho an-toerana. Nataony serana tsambo hanamorana ny fivezivezena ary isy ny fitsidihana ny toerana ny zoma ho avy izao. Izay maimaimpona ny sarandalana ho an'rehetra. Kolo Mahajanga. Anisan'ny vavahady iray hidirana ahafahana mivezivezy any amin'ny faritra Marambitsy mampitohy ny Mahajanga sy ny distrikan'ny Mitsinjo, mampitohy ihany koa ny Mahajanga sy ny distrikan'ny Soalala ny eto amin'ny komunina Katsepy ka ho fampiroboroboana ny fampafatana ny tanàna ny Katsepy eo amin'ny setry ny fizahantany indrindra ireo izay maniry te hitsidika ny tanàna io. Dia misy ny fitaterana an-dranomasina maimaimpona natao an'ny olona rehetra amin'ny zoma fa 4 ny volana aogositra izao manomboka amin'ny 9 maraina izay karakarain'ny APMF. Tafiditra ihany koa amin'ny fitokanana ny fahavitany ny serana tsambo vaovao ao amin'ity komunina Katsepy ity. Ho atao amin'izao vendredi zao eny Katsepy zany ny fotoana dia manaingatsika rehetrarehetra eto Majunga ho tonga amin'ny fanokanana ny Katsepy na tompotany io na mpivahiny sy mandrindrandrindra fa amin'izao fotoana izao be dia be ny vahiny eto Majanga izay mbola tsy nahita ny Katsepy dia manainga anareo ho tonga anotrona anay amin'ny fanokanana ny poriny Katsepy. Raha ny fitaterana manokana dia misy sambo anankitelo no ampiasain'ny APMF hitatitra gratuit zany dia amin'ny 9 maraina ny fotoana eo amin'ny tafian'ny baky eto Majanga ny engatsika sambo anankitelo baky boeny ray dia kia espériance ary madaba gratuit averiko gratuit ny fitaterana makeny Katsepy dia ho antsika rehetrarehetra lina te jery ny port sy jery tanàna ny Katsepy dia tongava amin'ny 9 fa misy fandaminana ao amin'ny fitaterana makeny Katsepy. Ny fiverenana avy any amin'ny 4 tolakandro satria tsy maintsy manaraka rano tsika amin'izay fiakaran'ny rano zay no fa tsika miala avy any Katsepy dia amin'ny 4 zany fiverenany ho antsika rehetrarehetra makeny Katsepy miaraka amin'ny sambo. Manamora kokoa ny fitaterana ary mampanana antoka ny fitaterana an-dranomasina ny fananany ny faritra Marambitsy ny serana tsambo vaovao ka anjarantsika eto Mahajanga sy ireo izay tonga mandalo eto Mahajanga araiky izany no omena tombony amin'ny fitsidiana io serana tsambo io amin'ny 4 ny volana aogositra izao. Tsy fandriam-pahalemana mihamazovahana ny alatrombo sy ny asandalo ao amin'ny komunina Andramy distrika ny Morafenimbe ny alany 7 jolay teo. Dahalo manodidina ny 30 no nanafika ny tanàna ary olona iray no namony ainy avokatr'izay Kaeton Andriatsilavo. Miverina ary mihamrongatra sy mahazovahana indray ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika tatoato tsy an-tanan-dehibe tsy ambanivohitra andrenesana fitarainana vokatry ny fanafiana sy ny asandalo avokoa tao amin'ny fokontany Andramy komunina Andramy distrika ny Morafenimbe faritra Melaky. Dahalo manodidina ny 30 no niakatra an-tanàna ny aliny 7 jolay lasa teo naka ny ombiny ireo tantsaha ary olona iray no namony ainy vokatr' izany. Tamin'ny 29 alina zany tokony tamin'ny 20 alina dia niakatra tanàna ny dahalo na naka omby ray vala dia vokany moa tamin'izay maty ny olona anankiray civil olona tsotra. Miezaka mifanampy ny sandary sy ny fokon'olona any an-toerana raha ny fitarainana voaray saingy tsy maharaka no ireo dahalo maro anisa sy manana fitaovana mahery vaika ka hanaovana antsoavo hitadiavana vahaolana maharitra. Le gendarme aty aminay tena manao ny asany tena ny asa tokoa fa na manao ny asany tsy araka ny aina zareo dia tsy afa manoatra satria tsy ampy zany lay isan'le gendarme atao amin'ny brigade atao aminay ato satria dia 4 fotsiny zareo. Ka mba manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra zay ary mangataka amin'ny lehiben'ny zareo mba hampitombo zany ny isan'ny gendarme eto aminay tapitanàna ny Andramy amin'ny brigade Andramy. Fa dia mijaly zahay zany amin'ny asan-dahalo ity satria ny isa tsy mitovy. Zareo misy 30 20 dia zay zavatra zay zany ny tena mampikaikaina sy mampijaly anay dia mba zay zany mba angatanay amin'ny lehibe isany ambaratonga ny eo ambony. Raha ny fitarainana voaray hatrany tsy misy andro iray tsy hainonina fanafiana amin'ny tapiadina na ataon'ireo dahalo mandropa ny fananan'ireo mponina
tsy mijanonatra eo mamonjy izay rehetra mifanehatra aminy ihany koa ireo dahalo ireo mamony ainy very fananana voaolana mitondra takaitra very omby sy izay rehetra noariana tao anatin'ny taona maro ny mponina vokatra izay asan-dahalo izay izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena manoloana ny zava-misy any Niger amin'izao fotoan'izao namoaka sazy maro ho an'ity firenena ity ny CEDEAO nampiatoana avokoa ny fifanakalozana ara-toekarena rehetra eo amin'ny rotonta toy ihany koa ny fanafoanana ny famatsiana vola amin'ny tetina 5.7 tapitrisa euro ho any Niger. Sazy ara-toekarena faran'izay enjana io ny tapaka ireo vondrona CEDEAO na ny vondrona afrikanina tandrefana nandritra ny fiaonana nataon'izy ireo manoloana ny korontana sy fanonganam-panjakana ao Niger amin'izao fotoana. Foana avokoa ny fifanakalozana eo amin'ny rotonta isan'izany ny fandoavana vola amin'ny tetina 5.7 tapitrisa euro ho any Niger. Ny tsy fahazoana fanampiana ara-bola intsony. Izy fetraka ny betsaka amin'ny mponina ao Niger ireo sazy ireo. Ity firenena ity izay isan'ireo firenena mahantra indrindra aty amin'ny kontinanta afrikanina ary miankina betsaka amin'ny fanampiana avy any ivelany. Firenena maro tahaka ny la Frantsa ihany koa no namoaka sazy ho an'ny Niger indrindra manoloana ny fanapahan-keviny ny amin'ny fanakatonana ny sistaniny amin'ny la Frantsa sy ny fampitsaharana ny fanondranana uranium izay tsy nahafaly ny foro frantsay. Tapitra tanteraka ny fanampiany la Frantsa momba ny fampandrosoana ao Niger araka ny fanambarana. Tsy mbola namoaka ny sazy ho an'ny Niger kosa ny États-Unis saingy efa nampitandrina fa ny fanonganam-panjakana dia mety hanapaka tanteraka ny fiara-miasa aminy. Izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao hankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra kolo mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tombo vahaveloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.